ary te handray zavatra avy aminao. Manambarany sitraponao aminay Andriamanitra. Ary hoe tsy izay tsangatsanganao am-ponao, alala izay tena sitraka androany. Ampangino raha mitory izay tsy nilazainao Jesosy androany. Fa aloha izay sitraka ao ihany no ambara eto, mba ianao no hita fa tsy io izaho. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianao. Tay Jesosy tsika amin'ity maraina vaovao a. Sekoly fitahiana sy ny fanambiana toetra androany ity. Ary misaotra ny tompony amin'ny fahafahantsika mbola miatrika izany fotoana izany, satria tsaroa fa ny fotoana rehetra fotoana sarobidy. Tsisy hoe fotoana kely dia fotoana be. Satria Andriamanitra ray foana miasa ao. Tsisy hoe miasa kely Andriamanitra androany dia amin'ny zomandry izy miasa be. Fa mitovy foana ny rythme an'Andriamanitra, dia izay koa ny hitariana antsika androany. Fatakarana ao anatintsika izany no afaka maritra koa izay zavatra rehetra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manokana. Andao hiaraka hamaky tenin'Andriamanitra tsika. Ao Mpanjaka faharoa toko faharoa. Mpanjaka faharoa toko faharoa dia manomboka eo amin'ny andininy voalohany. Vakiko lavalava kely ilay izy dia amin'izay azontsika tsara ny zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika androany. Fa amporosihako manokana ianao rehefa tonga any an-trano dia toy izy ny famakiana ny teny dia mandalina misimisy kokoa indray ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nefa ho ampakarin'i Jehova ho any an-danitra mitafio-drivotra Elia, dia niara nandeha avy tany Gilgal izy sy Elisa. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, masina ianao mijanona eto, fa Jehova efa naniraka hatrany Betela. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehova, ary raha velona koa ny ainao, tsy andahoanao mihitsy aho. Ka dia nidina nakany Betela izy roa lahy. Ary nivoaka nakany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela, ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao, hiala ho any ambonin'ny lohanao. Dia hoy izy, eny fantatro ihany koa izany, fa mangina ianareo. Ary hoy Elia taminy, masina ianao re Elisa, mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jeriko. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehova, raha velona koa ny ainao, tsy andahoanao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy roa lahy. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko nanantona ny Elisa ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalany Jehova ny tomponao, hiala ho any ambonin'ny lohanao. Ary izy namaly hoe, eny fantatro ihany koa izany, fa mangina ianareo. Ary hoy Elia taminy, masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka ho any Jordana. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehova, ary raha velona koa ny ainao, tsy andahoanao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy roa lahy. Ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nandeha, dia nijanona tandrify ny teny lavitra eny. Fa izy roa lahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana. Ary Elia nandray ny kapotiny ka namalina azy, dia nikapoka ny rano. Ary nisaraka roa ny rano, ka dia nita tamin'ny tanomaina izy roa lahy. Ary no nefa tafita izy roa lahy dia hoy Elia tamin'ny Elisa, angatao izay ataoko ho anao, dia ny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho aho. Fa hoy izy, sarotra ny nangatanao. Kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany. Fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy, dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy. Ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Amen. Hatreo tsika. Hainao tsara ty tantaran'i Elia sy Elisa ity. Fa avy amin'izay no andraisantsika lesona, andraisantsika taridalina indray androany. Loha hevitra hoentsika androany dia hoe mpanompon'Andriamanitra handeha lavitra
ambinina ara-toetra. Mpanompon'Andriamanitra andeha lavitra ambinina ara-toetra. Misy zavatra anankiray izay mba nalasa saiko dia taloha ty sekoly ty dia atao hoe sekolin'ny fitahiana. Dia nitoriana rehefa angle rehetra amina fitahiana. Azonareo ilay izy? Dia ny zavatra tena isaorana an' Jesosy dia izao, izay zavatra nitoriana rehetra teo kosa dia nohamarin'Andriamanitra. Dia tena betsaka ny olona nambinina sy nitahiana tamin'ny alalan'izany. Ameko ohatra ray ianao, ndray andro izay fony mbola tamin'ny teny Ampasapito pasteur mipetraka dia taony sekoly. Dia tonga namonjy sekoly maraina tahaka izao, sekoly fitahiana. Dia nienoko tsara ilay izy, mifantoka tamin'ny zavatra nyzarain'ny pasteur Jao. Dia nisy teny anankiray latsaka dia izao nyraisiko hoe anahy zany amin'ny anaran'i Jesosy marina amin'ny fiainako. Fa ny zavatra nitranga vao nirava ilay sekoly dia nisy ny antso dia tonga dia marina teo eo ilay zavatra nitoriana. Azonao ve ilay izy? Andriamanitra izany marina foana amin'ny zavatra teneniny sy ampanaoviny. Fa izao indray no vaid Jesosy ilay izy dia hozy izy, tsy sekolina fitahiana tsony, tsy mitory fitahiana sy fanambinana tsony, fa inona no tahiana sy ambinina? Fiainam-panahy sy toetra. Satria omen'Andriamanitra amin'izay ilay secret hoe izao, iny ohatran'ny fanabatabazana anao tamin'ny voalohany. Fa miditra amin'izay ianao dia hovaina amin'izay ilay comportementanao mba olona tena ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen. Ary izay mahatonga antsika androany miverina hoe olona ambinina ara-toetra ianao. Amen. Izany hoe tsika sy ianao izao jereo tsara fa ny diantsika ty ho aiza? Lanitra ny tanjony. Ary raha tena izay ny tanjontsika dia izao, andeha lavitra ianao io. Fa tsy maintsy eny am-pandehanana ianao dia tsy maintsy amboarin'Andriamanitra volavolainy dia feny mba ho tonga amin'ilay tanjona tena hanirian'Andriamanitra azy. Amen. Izay mahatonga antsika miresaka androany hoe mpanompon'Andriamanitra andeha lavitra ianao ambinina ara-toetra. Amen. Ny zavatra nitranga teto dia izao. Rehefa tonga ny fotoana tapitra amin'ny mission an'i Elia dia niteny tamin'ny Andriamanitra hoe andeha amin'izay ianao fa vita ny mission anao. Dia rehefa vita ny mission dia ndana hosory Elisa fa izy ny andimby anao. Dia ny zavatra nitranga dia izao, nentin'ny Elisa, nentin'ny niaraka taminy. Ny fotoana zany raha ny tena izy dia Andriamanitra efa tiamarana an'ilay mission an'i Elia hoe vita ny mission anao fa mandeha amin'izay ianao. Fa ny problème zao, ny amin'ny fisian'i Elisa dia tsy afaka ny tonga dia tampoka tao anatin'ny fotoana fohy Andriamanitra ny Elia. Niaraka izy mirahalahy. Dia izao ny zavatra nitranga. Rehefa niainga Elia dia hozy izy Elia tamin'ny Elisa hoe tany amin'ny point de départ atao Gilgal. Dia hozy izy Elia, Elisa, janony ianao eto fa Jehovah efa niteny tamiko hozy izy fa andeha dia hiala eto amin'ity toerana ity hozy izy dia andeha ho an'ny Betely fa ianao mijanona eto. Inona ny zavatra nitranga? Hozy izy Elisa hoe za tsy hiala aminao. Na ho aiza ianao na ho aiza. Fa raha mbola velona ianao dia arahako izay toerana misy ianao. Dia tsy naresy azy Elia dia lasa nanaraka ihany izy. Niala teo izy dia hozy izy hoe lasa izy nakany Betely. Niala teo Betely izy dia nakany Jeriko. Niala teo Jeriko izy dia nakany Jordan. Nisy etapy anankiefatra ny lalovana. Dia ntaony jerentsika vetivetika. Fa maninona nireo ny trajet nitondran'Andriamanitra n'izy viralahy. Reo toeran'ireo tena toerana tsy vaovao fa toerana fisehoan'Andriamanitra foana tamin'ny zanak'Israely hatramin'izay. Izay asa rehetra nataon'Andriamanitra dia tsy maintsy mipase tamin'ireo toeran'ireo. Dia io etapy io tsy maintsy ny lalovan'ny Elia melohan'ny elany teto tany Gilgal. Jerentsika ny ten'Andriamanitra dia izao ny ambarany ten'Andriamanitra amin'ny Joshua 5. Joshua 5 ny andininy
fasivy amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dia hoy Jehovah tamin'ny Joshua androany nanako diavako ny fantatsana Egipta ho afaka aminareo ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgal mandraka androany dia misy note de bas de page ery ambany dia izao ny ataony hoe Gilgal égale fanakodiavana. Misy zavatra ny faranan'Andriamanitra teo amin'ny toerana anankiray atao hoe Gilgal io satria rehefa avy ny zanak'Israely tafavoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia nitoby teo amin'ny toerana atao hoe Gilgal io dia teo zareo no nitily ny tanànany Jeriko dia nitenenin'Andriamanitra hoe miandry eto amin'ity toerana ity nareo dia ndana mandefa iraka aloha manao mijery ny tanànany Jeriko dia teo zareo no nijanona dia ozy izy voalazan'ny ten'Andriamanitra teo amin'ny Joshua 5 teo izao no nambarany androany no anakodiavako ozy izy ny inona ilay filazany azy teo fandatsany Egipta. Hitanao zareo tany Egipta voalatsy voayeso dia tena hoe tena natao tsinitsinina nivoaka avy tany Egipta azy zareo mbola inona ny tranga mbola ozy izy ny tenin'ny farao hoe hoay izy ireo efa voan'ny tambery-tany ireo fa lasany amin'ny ranomasina enatra le fandatsana fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra androany eto amin'ity toerana atao hoe Gilgal ty eto no faranako akodiako amin'izay ozy izy le fandatsana nahazo anareo hatramin'izay amen. Androany eto Gilgal alleloia. Misy zavatra faranan'Andriamanitra manomboka androany, misy zavatra kosa atomboka Andriamanitra manomboka androany. Tsy maintsy mandalo io etapy io ianao dia nentin'Andriamanitra izy hoe eto Gilgal akodiako eto amin'izay. Inona ny zavatra nitranga? Verina amin'izay ny tantara tonga teo amin'ny tantaran'i Elisa. Inona nahazo an'i Elisa tonga teo a Gilgal? Vao niainga dia nisy zanaky ny mpaminany tonga dia niteny andeha hoaiza ianao fa ka ianao tsy maharaka fa io olona ranao iny hoe ka ho alain'i Jehovah androany. Dia izao ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy tena fanakorana fanakivinana nataon'ilay zanaky ny mpaminany. Jereo tsara ilay zavatra mitranga tsy olona jentilisa tsy vavaka ny nanakorany Elisa fa izy zanaky ny mpaminany. Raha ny lôzika dia izao mandimby mpaminany izy zanaka mpaminany ihany. Izany hoe raha ny lôzika zany tsy Elisa ny tokony andimby any Elia fa reo zanaky ny mpaminany ireo fa vokatry ny felonana tao anatin'ireo dia nanakorany Elisa izy ho aiza ianao le tomponao arahanao iny ka ho alain'i Jehovah zao hoe tsy nahasakana ny Elisa zany fa nisisika izy hoe za tsy maintsy manaraka anao naiza alehanao. Dia ozy izy tenin'Andriamanitra androany no anakodiavako ozy izy ny fandatsana Egipta. Ka androany ninona mety fandatsana tonga teo amin'ny fiainanao androany Andriamanitra anakodia azy amen. Androany le izy ho faranan'Andriamanitra dia haintsika tsara fa zao misy message ohatr'izao foana tonga eto tsy ho afa-baraka izany ianao raha mbola Jesosy no arahanao, tsy ho ratsy fefary izany ianao raha mbola Jesosy no hitokinao eo amin'ny fiainanao satria maninona Andriamanitra izay no mitsangana. Dia ozy izy Andriamanitra ho akodiako ary ho tantara tsy ho tsarovana intsony ny fanakorany Egipta hatramin'izay. Niala teo izy lasatra izy ho findrana kany Betela. Iza ny tanànany Betela? Betela le toerana anankiray ny fanenany Jakoba tamin'Andriamanitra. Rehefa nivoaka Jakoba niala tao amin'ny tranony ray sy reniny dia laso izy nandeha dia tonga tao amin'ny toerana anankiray izy atao hoe Betela. Genesis 7:7 dia rasy fakitsika kely eny le tenin'Andriamanitra vetifetika. Genesis 28:19 zao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betela fa lozy ny anaran'ilay tanàna tany aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izao lalana alehako izao ary hanome mofo hohaniko sy lamba fitafiako
ka dia ho tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko aho dia Jehovah no Andriamanitro ary ity vato ity naoriko tranga-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary izy izay rehetra omenao aho dia omeko anao koa ny ampahafolony dia ry amban'le tenin'Andriamanitra le hoe Betela dia zao ny voalazany hoe tranon'Andriamanitra teo amin'ny toerana io ny aonan'i Jakoba tamin'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga ozy izy Jakoba rehefa tonga teo hoe aiza izany tsy nahalala fa eto Andriamanitra tsy afy teo ozy izy fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra teo amin'ny toerana io nanovan'Andriamanitra ny fiainan'i Jakoba le tantara rehetra ilay tsy nampavokatra azy le nanenena ny elany tany an-tranony ray sy reniny teo ny fanenany tamin'Andriamanitra ary tia ny tena zavatra mahafinaritra rehetra tadidio fa ny fotoana iray fanenanao amin'Andriamanitra izay ny fotoana tsara indrindra ho anao amen izay ny fotoana tsara indrindra satria izao io fotoana io amin'izay no hamola volan'Andriamanitra hanovan'Andriamanitra ny tantaranao mba ho tonga amin'le tanjona tena iendrasan'Andriamanitra anao tadidio fa zao raha tsy novan'Andriamanitra Jakoba tsy nandray ilay tena teny fikasana avy any amin'ny Abrahama mihitsy izy fa tsy maintsy novaina ny tantarany dia rehefa tonga teo amin'ny toerana atao hoe Betela io Jakoba dia inona no nitranga ozy izy hay tena eto Andriamanitra androany eto Betela aleloia eto le Betela nanovan'Andriamanitra ny tantarany Jakoba ary zay Jakoba zay teka ho azy Jesosy androany amen satria maninona rehefa nifanena tamin'Andriamanitra teo Jakoba dia teo izy zao no nataony fanekena eto Andriamanitra fa amin'ny fotoana manao fanekena fa raha tafaverina ozy izy zay rehetra ana dia ho azy ary ny momba azy manontolo ny natolony ho an'Andriamanitra ny fanena tamin'Andriamanitra teo Betela Jakoba ianao koa mifanena amin'Andriamanitra eto Betela riana faharoa Alleluia. Fatelo. Nentin'Andriamanitra indray ry zareo nakany Jeriko. Rehefa tonga tao Jeriko dia izao ny zavatra nitranga. Mbola mivoaka ihany le zanako ny mpaminany dia mbola nandrabiraby azy ihany. Ahoana mbola andeha ihany? Ga tsy fantatra ny mariny. Androany eny farany. Walain'i Jehovah io olona miaraka aminao io. Inona zavatra nitranga? Haitsika tsara ny tantaran'i Jeriko. Jeriko le nitenenin'Andriamanitra hoe ndany tafio amin'izay dia nanafihana azy tamin'ny alalan'ny inona ho miodina fotsiny aloha impity dia miorakora dia nanehoan'Andriamanitra hoe tena za miaraka aminareo dia tsy amin'ny hery le hidiranareo Jeriko fa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia maninona nentin'Andriamanitra teo ry zareo tao Jeriko. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nentin'Andriamanitra teo amin'ny tanànan'i Jeriko io zareo, le tanàna le efa narodana tamin'ny andron'ny Joshua dia nitsangana indray. Rehefa avy eo resantsika izay tantara izay. Niala avy teo Jeriko ry zareo dia nakany Jordana. Jordana hainao tsara ny tantarany. Voalohany zavatra mirakla nataon'Andriamanitra teo Jordana dia nanino? Namana boka. Ilay nitenenin'Andriamanitra hoe ndana mandro impito ao amin'ny ranon'ny Jordana dia tao no nandraisan'ny fanasitranana. Androany sady eto izany Betela, Gilgala, Jeriko, eto koa Jordana ary ny tena tsara indrindra dia izao taizy Jesosy ny natao batisa ranon'ny Jordana teo ny tantarany izao tontolo izao no nalevin'Andriamanitra dia natsangany vaovao. Alleluia. Eto daholo izany rehetrarehetra izany androany. Amen. Sady eto ny fanatrehan'Andriamanitra, eto ireo karazana zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha nakamban'Andriamanitra anankiray androany. Zavatra nitranga dia izao. Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa izy roa lahy niaraka. Dia hozy aho hoe tonga ny mpanaraby rehetrarehetra, tonga ny mpanakora rehetrarehetra, fa tsy nahasakana ny Elisa hatramin'ny farany. Nandrosoana ho any amin'ny tanjona dia hozy izy tamin'ny Eli hoe za tsy hiala aminao izany na raha tsy mienao mihitsy ny ainao ny miala izay aho vao hiala aminao. Dia haintsika tsara hoe inona le nangatahany Elisa?
ozy izy ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba meo anahy dia ozy izy ileo tsy possible fa raha hitanao ny elako izy izy dia mety ho azonao ihany zany fa zao ny zavatra nitranga ho zay hoe tonga ny fanakorana rehetrarehetra fa tsy nahasakana azy io fa nandroso foana izy hoe zako misy tanjona anankiray endrasako andrasako amin'Andriamanitra dia tsy maintsy tonga any amin'io tanjona io dia jereo ny zavatra nitranga rehefa nandroso izy betsaka ny mpanakora fa tiako be ny zavatra nytenenin'ny Elisa aleloia inona zavatra nytenenin'ny Elisa rehefa tonga ny fotoana dia ozy izy Elisa intelo izy namerina anty frazy ray ity vao tonga mpanakora dia ozy izy fantatro zany fa maninona manginonareo aleloia intelo naveriny le izy fandroany tsy fantatro ny inona le mitabataba mpanakora mpanakivy ianao andeha hivavaka isan'andro fa sahia mijoro tahaka ny Elisa androany dia teneny hoe fantatro zany fa manginonareo aleloia tsy nahasakana azy fa vita nampanginany reo misy fotoana ataon'Andriamanitra mitsangana mihitsy sika dia miteny ianao dia mampangina ny problème rehetra amen misy fotoana ianao asain'Andriamanitra mangina jereo tsara fa tsangany Elisa dia ozy izy fantatro zany fa manginonareo androany misy zavatra mila hampangininao le mpanakivy ianao iny fo maraina indray dia hoaizy zany Jesosy zany foana ny anareo fa mila mijoro ianao za tsy miteny ndana valio le olona so dia hoe zay hoe tsy nitany any sekoly fa ody masika rehefa aveo fa zao ao amin'ny tontolo ara-panahy ianao mila mampangina reo tabataba rehetra satria tsy ho lasa lavitra ianao raha tsy vitanao mampangina an'ireo tsy ho lasa lavitra eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao raha tsy vitanao mampangina ny mpanakivy sy ny mpadrabiraby rehetra ary zao ny tsarovy io tsy olona eny an-dalambe eny no anakivy ianao fa aiza olona ao an-trano mpiray tapo havana akaiky mpiara-manompo azonao le izy ozy izy ianao mpiara-manompo koa ve dia isy anao an'izany fa mpiara-manompo tamin'ny Elisa reo zanaka ny mpaminany satria maninona reo mahita hoe andeha lavitra ty lehilahy ty ho lasa an'ity lo dia ozy izy dao sakanana tsy ho tonga any betsaka ny zavatra manakana anao tsy ho tonga any amin'ny tanjona tian'Andriamanitra hitondrananao fa ianao mila mitsangana dia ozy hoe vitanao ny mampangina reo tabataba rehetra vitanao ny mampangina reo rehetra mpanakivy sy mpanakoranao tahaka ny Elisa dia nitsangana izy dia ozy izy hoe intelo izy namerina an'izay fantatra ihany zany fa manginonareo mba azonareo tsaina ve olona 10 miara-mitambatra tsy haiko raha firy jikreto mbola vitsy noho izany fa reo tonga dia miaraka miteny ny Elisa hoe mijanono hoaizy aza mandeha lavitra amin'ny fanompony io fa ozy izy hoe za andeha foana fa manginonareo aleloia misy fotoana ozy mila mangina ianao misy fotoana mila miteny ianao ohatran'ny Saoly zao ohatra Samuela voalohany 10 ny 7:20 dia tamin'ndray andro dia zao zavatra nitranga rehefa nahazo ny fanosorana Samuel Saoly avy nosorany Samuel Saoly dia ny zavatra nitranga dia naninona tonga ny olona nisy olona tonga nanaraby azy ndrasy fa hoe vakitsika le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Samuela voalohany 10:20 fa nisy kosa olona tena ratsy fanahy nanao hoe ataon'ny lehilahy io ahoana no famonjy atsika fa dia nanazimba ny Saoly ireo ka tsy mitondra fanomezana ho azy nefa Saoly dia tahaka ny marenina aleloia teto mitovy le ka samy misy olona nanaraby nanazimba satria zao rehefa lasy Elisa nanaraka foana izy lalana rehetra
ny diaviny Elia ary hatramin'ny farany